Nono tao ndraika? Efa tsy ilay pasy mantakely nitsonaka kely miaraka amin'ny any fa ilay perlette be mpanao grossiste fripy izay indray e. Rehefa impiry teneniko indray aoka izay rehefa tsy zaka. Tena za mihitsy akino misy problema. Hitandry izany za ilay tsy mitsikitsika mihitsy niah dia lasa izy nandeha niaraka tamin'ilay paisy kely tsy latsakorana iny. Dia izao indray azo mifiretaka fotsiny ao an-trano. Dia lasa izy mandeha mijery mama-bibisina satria izy mila goûter. Ay dia raha teraka amin'ny kisoa indray izy dia hivadika kisoa koa indray. Fa efa nivaky-indry velony baiboly ianareo vehivavy manekeny vadinareo. Dia rehetrarehetra tadiaviny amiko dia tsy maintsy ekeko. Dia vakio tsara fa mbola misy toy an'iny hoe ianareo lehilahy tiavany vadinareo. Tia andry izy dia hamono sy ampijaly andry ohatran'izao. Mbola plaqué ôhatra aloha reto fa mbola ho avy ny volamena sy ny safira. Bebaka nga. Azony amin'izay hoe rehefa lehilahy dia mba mampiadana sy mamelona fa tsy mamono fotsiny. Tsy nivadika ka. Raha naminay indray dia efa tsisy inona intsony mihitsiny fa ny zaza sisa niraisana dia ny W any am-piangonana dia ny fera-para rehefa lanonam-pianakaviana. Satria hoe ny tokantrano tsy ahaka dia manao fianakaviana sambatra hatrany rehefa eny Masimbahoaka. Fa tena narahako akiny tenindria. Tena niovaka izaho. Je peux mourir en paix. Mampisafy Kristiana anarany. Ka hoe fiainana vaovao hozy izy indry. Tsy fiainana vaovao ny fiantsoana izany fa fijangajangana. Je sais, mais il est doux, il est mielleux, parfumé. Mahay comprendre be mihitsy izy tsy mbola nihainoana ohatran'izany hatrizay indray sahabo. Za fotsiny kay hoe mongo ilay Renault be iny tao fa haika efa mivoaka eny amin'ny lapan'ny tanàna dia feno V8 midovidovotra be. Tany ny boaty ny aonanay hozy izy indray adiny iray fotsiny resahanay dia vao tataraka tamin'ny daholo ny fahoriako rehetrarehetra. Resaka adiny dosa dia efa tafakatra tany amin'ny chambre. Tena maika nareo ka. Fa tena sambatra kia. Izy tena nalahivy-piana mihitsy niah dia hanampy anao hono izy. Za zao hialo amin'ilay rafosako amin'izay tetiko manaraka ananjy zanako satria anofan'ny tranony za andefa vola izy. Andefa? Ie satria any andafy mantsy izy mipetraka. Vezivezy eo izy zany. Mba hampindramby finday ndraiky izaho. Ampanina sa dia nga ilay V8? Tena misy problème ity findayako ity sa tsy mety mandray appel, tsy mety mandray antso, tsy mety mandray vola. Efa niteneniko tsara nefa izy téléchargenao ilay appli tapitapin dia alefanao amin'iny ilay vola. Dia raisiko Airtel Money na Orange Money aty. Dia efa nalefako taminy koa zany ilay code nitenendreo hoe vonjy 260 azona 5 € gratuit. Dia gaga nefa fa herinandro ihany tsy mety tonga ilay vola. Ok mba andefasana message amin'ny messenger isa. Christian bébé nen'ageny amin'ny Facebook. Io ve le Christian andry? Yeah. C'est mon cousin. Hitandry ilay hoe fety aliako amin'ny sabotsy. Fodiondriny io. Ho avy eto Madagasikara izy sy ny fiancé Andravitso. Dia mety tsy mifinday andry misy problème fa izy manana problème de connexion. Efa anaty avion zay tovidovitra. Kosy. Fa izy jeune mivanta. Tena tsy maintsy mahita anazy akiza. Tena tsy fiko akiza, tena tsiko izy. Le tanany kely misy gourmety volamena iny. Le collier manavatava le volo tratrany. Le molony mivoarana eny kely rehefa kikiriko. Nata. Alors kiza ohatran'ny maîtresse fa zakay koa. 24 carats. Lokako manaraka. Tany be efa misy vila mitaingina eo ambony. Richard. Non. Si, efa tsy V8 fa bulldozer. Efa tsy ho azoko any ve kindilanitra tsy alomba-tavaniko ny tiny. 5 taona niaritra ny fampijalian'ny vadiko, 3 taona niaritra ny fampirafesan'ny Christian. Inona ny mba azoko ankoatra ny firavaka guirlande? Richard antimôla, oui. Efa lositra, oui. Fa mahavelona anahy izy. Mbola afaka mitondra anahy amin'ny resto prestigieux isaky ny mihetsika mihinana tacos, mihinana poulet, misotro smoothie. Mba misy apiterako any amin'ny story. En plus nizay mbola afaka manofa photographe pro anahy izy anaovako shooting. Ohatran'iny sisa nelanelako Kim Kardashian. Hitandry Richard zao efa pidra divorce satria le vadiny any zao nefa bevoka n'olo-kafa. Fa tsy mety azo indray mihitsy ve le miova tsy miova lehilahy fa manova toe-tsaina. Efa niovaka iny fijery koa. Talohany matahotahotra rehefa mampirafa hoe fahotany zany fa efa nazavainy Richard tsara satria mantsy izy londohan'ny mpisorona amin'ny fiangonana dia hozy izy voalazan'ny baiboly izay rehetra mijery vehivavy ilazy dia efa namany mijangajanga. Nanko zany hozy izy lehilahy rehetrarehetra mijangajanga daholo dia izay tsy mbola nijery sy mpanao savony tora-bato ary koa tiavany vadinareo tahaka ny tiavako ny fiangonana. Fiangonana nga olona anankiray. Richard tena mahazo antoka mihitsy ny ireo mpijangajanga no andimby an'i Lazarosy eo amin'ny tratrany Abrahama fa sisak'izay ny tongotra na ny dakozy. Dia mety sy niavy indry.
verina amin'ray janako tratra ny vady Richard tao amin'ny chambre izay aika zanany any ao akibon'ilay vadiny dia ry zareo tsy manao divorce izany akory fa ary anao jobily 25 ans mariage so ihany aloha fa nitsivoko hatramin'ny tsokan-damosiny ilay vilahy ihany tsy tratra karazana ngidina kizany teteziko izay fa mbola hafa ihany ny vatiko iny tsy manazy anana dia maditra azy iza mahasalamody vao marina kely eo tokantrano fefina rehefa iny ny anjara andrina marareza dia zakaina tokantrano fefina dia fefina ohatra hoe tsy mihinan-kena nareo fa mba hanangana trano fa tsy hoe miafidaroka sy vono ohatran' izao io izany dia efa tsokevitra mitovy amin'ilay tsodrany any hoe maharetatra amin'ny farany eritreretin'ny olona hoe miharetatra amin'ny farany tsisy fijaliana tokony miharetana fa faharetana amin'ny fitiavana no izy efa foana kinyelo zao fa lasa tsy amin'ny fiainam-pitiavako taolany devoly fa tsy iova tsoty ty fiainako ty miovy io amin'ny fotoana hatsapandry fa tsy ny fananana lehilahy no mampiadana mila mametraka fenitra indre amin'izany fehirahana izany fa tsy izay lehilahy rehetra vitakosy dia irahana manina mihitsy indrena miaina kely tsisy lehilahy dia mandinika midirina ohatra atao amin'ny fiarahamontsika mantsy hoe mihetsiketsiaka sao dia tsy mahazo vady eo lehilahy tsy mba ratsy izany na dia lehilahy zalika tsisy lehilahy tsisy kremy fa rehefa manolotolotra cadeau izy dia mamitsaka izay hoe mahazo vady mahitahita izany no tena hoe sambatra mahazo vady vazaha moa ka lasa ny andafy dia tena hoe izany no tafiditra amin'ny fanjakana lanitra sy tanjona kendrena ny fanavadiana fa natao anampy izy atongavana amin'ny tanjona na izy manampy indrena na izy mamono ka inona ary izany ilay tanjona manendry ohatra raha manamboatra CV dia mitady azy amin'izay ndry maleo tena dia tsy miandry lehilahy tsony mitondra andriany amin'ny resto fa ndry ihany dia efa mahavita mandeha irery tena marina kizany tena marina izany tenindry izany fa tena iova tena mba ampindriamanao an'ilay CV fa dia efa hitako ilay toerana ezako misy hotel restaurant izay eo hivato eo efa ela be mihitsy ako ny nanofy mba hiasa ao voilà inona izany sao tindry atao inona ny aindry izay aloha izany tsy haiko tsara fa nitanjoko fotsiny dia hoe sao dia mba ao any ahita vazaha hitondra ana any an-dafy